Faly miarabana ondray tafaverina eto amin'ny tuto son gasy. Rontsika dia resaka fitaovana anankiray izay tena ilaina koa rehefa manao spectacle, zany hoe rehefa manao live zany. Amin'izao fotoana izao satria mandroso ny teknôlôjia dia afaka ataontsika ny mijery concert avy amin'ny alalan'ny tambazotra isan-karazany, ohatra hoe Facebook, ohatra hoe YouTube sy ny sisa. Dia tahaka izany rehefa ohatra ka manao concert ianao zany dia misy fitaovana tsy maintsy avaozina manaraka an'izay. Dia ao anatin'izany indrindra isika dia hiresaka écouteur anankiray. Isan'ny fitaovana ilaina rehefa manao live, indrindra fa reny live streaming reny dia mampiasa écouteur. Efa hitantsika daholo angamba mino fa isika rehetra manaraka an'ity vidéo ity dia efa nijery daholo an'ireny karazana vidéo ataon'ny olona any an-trano reny sy ny sisa. Raha ohatra ka professionnel izy dia tsy maintsy mampiasa casque izy retour, zany hoe écouteur kely mba tsy ho hampiasa an'le vatana retour ngeza be intsony. Raha mampiasa an'iny izy dia mafy be iny dia ho capter le micro dia tsy madio tsara le son sy ny sisa. Ny hevitra rehefa manao an'ireny live streaming reny dia tahaka ny hoe ao anaty studio mihitsy, studio na prise dia iny ohatra ny ao anaty studio na prise iny no avoaka en direct. Ka noho izany ilaina ny son rehetra mba hadio tsara. Dia noho izany indrindra dia mampiasa casque ny olona. Tsika efa resaka casque ohatra ny hitanareo reo arindreo reo zao karazana casque efa niresahako tany anatin'ny vidéo tany aloha tany. Raha mbola tsy hitanao ilay izy dia manasanao hijery an'izany fa androantsika tsy ireo no resahantsika fa casque anankiray spécial mihitsy fanaovana an'ireny live reny. Ty karazana écouteur izay ho resahantsika androany ity dia mitondra ny marika ny ZK. Zany hoe ZK marika anankiray vita sinoa izy io fa isan'ny ireo izay tena tsara noto indrindra ary isan'izay efa tena nampiasaiko tao anatin'ny fotoana maro ihany koa izy io dia azoko lazaina aminareo fa tsara ny qualité de fabrication dia tsara ihany koa ny son avoakany zany hoe tena heno tsara daholo ny fréquence rehetra. Tantarako kely aminareo tamin'ny taona 2019 no nividin'izy ity mandraka ity androany mbola tsy simba mihitsy izy na nilany na le câble tsy tapaka eny fa tsy voatery en live ihany izy ity no mampiasaiko fa na mieno any an-dalana za dia mampiasa an'ito écouteur ity ihany koa. Tena indrindra izay fotoana rehetrarehetra tsy nisy fahasimbany mihitsy fa dia mahafinaritra tsara le izy. Raha ny tena marina amin'ny tony karazana écouteur tony dia lafo be izy tony tahaka amin'ireny marika Shure reny ary misy mbola mihoatra aza satria izy ireny misy hoe tena verifiena mihitsy ny rifin'ny sofinao dia atao mitovy tsara an'iny zany sur commande araky ny sofinao mihitsy zany le izy mba hipetraka tsara eo amin'ny sofinao le izy dia noho izany dia lafo be mihitsy le izy. Fa ity ZK marika ZK ity no isan'ny mora indrindra ary hita ao amin'ny Amazon. Misy karazana izy ity anaty zao ZK ZSN fa misy ihany koa ZK ZST amin'izao moa zany amin'izao farany zao ZSTX zay zany zao fa ny vidin'ilay izy dia mitovitovy eo ihany. Tahaka an'izao hitanao zao ilay izy rehefa ohatra ka anaovako hitanao fa na manao solomaso za dia tsy hisy olana mihitsy satria raha ohatra ka manao an'ilay casque fermé io ohatra io azo rehefa manao an'ilay solomaso dia voatery be mihitsy ato dia rehefa mihetsiketsika rehefa mitendry na ohatra hoe mihira dia mafana dia manomboka tsemboka iny amin'ny sisiny iny dia tsy mahazo aina tsara, somary tsy confortable zany fa ito mipetaka tsara amin'ny sofina tahaka an'izao sady ohatra n'ireny professionnel reny hitanao amin'ireny artiste vazaha reny rehefa manao retour izy amin'ny casque dia karazana ohatra tony daholo ny azy natony ka noho izany fotoana zao zareo mba mivoatra dia mba tony jerena fa tsy lafo izy tony fa misy antony ao amin'ny tsogvarotra apetraka ao ambany ao nlay raha ohatra ka tianareo ho hitany momba anazy. Dia ohatran'izao le izy misy accroche kely amin'ny sofina hitantsika eto amin'ity sary ity dia noho izany raha ohatra ka mihetsiketsika ianao mandihy na tahaka an'izany tsy miala mihitsy io fa tonga dia mitsofoka tsara patsiahivina fotsiny hoe casque fermé izy ity zany hoe na misy batteur velo mafy be mihitsy aza eo akaikinao eo dia intra auriculaire izy ity zany hoe tena le mitsofoka tanteraka any anatin'ny sofinao dia izy sy ny amponga tsofinao ny eo akaiky eo dia tena maheno tsara mihitsy ianao fa araka ilay tenaniko teo hoe
na fréquence farany ambany indrindra nakatrany fréquence farany ambony aza de enonao tsara mihitsy ny dynamique an'le izy za moa zareo de hitanareo amin'io reo karazana kasika zay ampiasaiko reo fa za tena tia mieno amina kasika tsara sy madio sy maheno tsara ny fréquence rehetrarehetra de zahako nefany de milaza aminareo fa tsara ny mividy an'ity eny fa na de efa nampiasa an'ireo marika tena tsara za de hitako hoe tena mahavita azy tony marika ZK reto tena azoko lazaina hoe tena mitovitovy mihitsy aza ny feoany amin'ireny marika tena haut de gamme reny zany amin'tony karazany zavatra tony zavatra anankiray tiako lazaina aminareo ihany koa izy ity afaka mitsoka ito rehefa primina le izy mitsoka le fil de ity le vatan'le izy kely de ity vatan'le izy kely ity tia no mamoaka an'le son de ity indray misy karazana fil ohatra ny tony indray bluetooth de atsatoka eo de afaka lasa bluetooth indray zany ito zavatra anankiray ito zany hoe le écouteur zany hoe tsy haiko iny moa zany ilazana an'ito le bohana écouteur ito zany lasa bluetooth indray izy roa moa zany afaka atao ohatran'izay raha ohatra ka tapaka ity tadiny ity de afaka mividy an'ity tadiny ity fotsiny indray ihany koa ianao zany hoe ity moa tsy ho tapaka mihitsy raha tsy hoe tena hoe fampisotomana mihitsy angambe de ohatran'izay ny makasika nitro zareo ka za de milaza aminareo musicien sy mpihira rehetrarehetra fa iny fa na de olotsotra aza tianareo ny mba hanana zavatra tsara tahaka nytony sady ny teknôlôjia araka nilazaiko teo mandroso foana fa tsy emitra mihitsy io ilainareo ty rehefa hanomboka anao retour casque nareo de zay indrindra no antony natonga anay ivatra an'ity ao amin'ny tsaoky vatra de am'izao lancement an'le zao de misy promotion kely fa manasa anareo hijery an'le izy any amin'le page mihitsy de azo an'izay promotion na lancement zay de farany saika adiniko makasika an'ity écouteur ity ny prise-n'izy ity de prise jack kely zany hoe ty prise jack kely ity de ohatran'ity daholo ny écouteur rehetra zany hoe mety amin'ny téléphone anao ty raha ohatra ka tianao hoe sady mety kit le izy zany hoe kit misy micro zany ty mantsy zany zao ty karazany anankiray no vidiko ty de tsisy micro fa tonga de jack fotsiny zany hoe écouteur kasika fotsiny eto fa misy karazana izy ty misy série sady misy micro zany hoe afaka manao commande zany ianao hoe any na le sady misy micro an'ity am'izay rehefa misy miantso ianao de tonga de mamaly de misy micro nefa raha ohatra ka le tsisy micro tianao takany anazy zao za zao tsy mila an'izany micro zany fa ny anahy tena ilaiko tonga de moniteur rehefa en live tsy mila an'izany micro zany de mety safidinao ihany io zay ampiasainao azy afaka mividy anankiroa ianao hoe ny anankiray hoentiko rehefa mba mandeha an-dalana de rehefa misy miantso de taxay nefany tiako koa ny anana anankiray de afaka manana an'izy roa ianao tsisy be de mihitsy fa ny asaiko anao fotsiny de zarao amin'ny namana rehetrarehetra izy ty mba ho hitan-jareo satria am'izao raha anao andray ny kasika be reny ratsy be ny postsika satria tsika en live mba manaraka zava-baovao zay foana ny anton'ity tuto son casty mba narahantsika ny zavatra misy de zaratsika aza misy antony mba ho takany zavatra tsaratsika misy karazana lokony izy tony de misy karazana modèle takan'izay fanlazaiko teo de anjaranareo ny manontany an'izany any amin'ny jogo vatra sy manao commande raha ohatra ka lina aminareo de zay ny mahakasika nito ry zareo fa dia afaka hitandratsika fotoana manaraka mandra-piona